Nisy ny hetsika manokana izay nataony teo anivon'ny commune ambanivohitra Sabotsy sy Namena sy ny brigadiny gendarmerie pirenena tany an-toerana nandritra ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona lasa teo. Azo sapahitanana ny vokatra noho izany ary isan'ny songadina tao anatin'izany ny fisamborana ilay tovolahy namonina afatiny sakaizany teny amin'ny fokotanana Ambatofotsy ny 3 janoary lasa teo. Ity lehilahy mahery ny 5 taona ity no navandoza namono ny sakaizany izay 4 taona monja ny volana septambra lasa teo. Efa manambady sy miteraka ity lehilahy ity ary nanana sakaiza izay nanofany trano manokana tao amin'ny fokotany Ambatofotsy anatin'ny commune na ambanivohitra Sabotsy Namena. Tamin'io trano nofainy io moa namono ny sakaizany ny vokatry ny asarotam-piarony. Raha ny fanazavana azo dia nataony tanaty gony ilay razana ny alohany nanosirany. Tamin'ny volana septambra ihany dia efa nanomboka ny fitadiavana azy ny brigadiny gendarmerie pirenena ao Sabotsy Namena ka ny alakamisy 3 janoary lasa teo ny voasambotra tany Antsirabe ity lehilahy ity. Nataony fikaroana rehetrarehetra, nataony fanadihadiana rehetra nandritra ny fotoana maro dia tsy hita mihitsy azy nalehany. Kanjo noho ny afako maly dia nahaino vaovao izahay fa any Antsirabe miasa amina sosiete anankiray io tovolahy io izay eo amin'ny 30 taona mahery eo dia nandehanana tany nataony fikaroana, nataony ny fandrika isan-karazany dia trahateka izy rehefa azo moa izy dia naiky ny elika vitany izay nitantara fa nianty izy sy ilay vehivavy izay sakaizany vehivavy io dia tsy natany izy dia nifialan'ny tiamaina ilay vehivavy dia noho ny fialan'ny tiamaina ilay vehivavy dia ninjera dia nidona tamin'ny farafara ny lohany dia matsitra drano dia tsy hitany zanavany azy araka ny filazany dia ny fatorany dia tany anaty gony dia saika aoriana kanjo nisy nahita izy dia voaterana fian'ny tao ambany fandriana dia lasa nandositra izy no nitahotra. Ny alatsiny anao avy izao moa no hiakatra ny fampanoavana ity lehilahy ity. Ny fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona no isan'ny nahazona vokatra tahaka izao fa nanampibetsaka ihany koa ny commune Sabotsy Namena indrindrindrindra nandritra ny fetiny faran'ny taona teo. Ny commune moa dia nanao tantsorika nanamaivana ny fahasarana gendarme namatsy arabola amin'ny carburant teo ihany koa ny famatsiana fiara sy ny famatsiana nanampiana ny olona nanaovana hetsika teo amin'ny fanampiana carte mobile. Ka izany hetsika izany ny vita dia ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mientana dia isorana teto fa tao anatin'ny fety fankalazana faran'ny taona dia ny lamima ny tanàna ary nahitambokany ny hetsika goavana satria ny vanim-potoana tahaka an'ireny izay mba te hanao fety ihany koa ireo jiolahy dia tsy mipetrapetraka fotsiny tany ambadika tany fa mba niezaka nanao fety ka dia nahitambokany ny fivarotana rongony ny jiolahy mpamaky trano izao moa dia le olona izay nanaovana vide recherche tamin'ny anao manjery iny dia trahatehaka omaly le andehan-jiolahy anankiray izay namono nafatiny sakaizany ihany. Isan'ny vokatra teo amin'ity brigadiny gendarmerie pirenena Sabotsy Namena ity ihany koa ny fahatrarana ny Ramenji ny 3 desambra lasa teo. Ity jolahy ity indray dia malaza tamin'ny vakitrano niseho ny volana oktobra sy novambra lasa teo teny Ambonorina sy ny fanafiana lehibe nitranga ny volana febroary lasa teo tao Borina ao anatin'ny commune Sabotsy Namena ihany. Ny raika amin'ny 3 desambra lasa teo kosa dia voasambotra ihany koa ny lehilahy iray mpivarotra rongony sy ny mpamatsy azy. Mbola olana ho an'ny mpitandro filaminana treto ny tsy fampiny ny isa an'izy ireo satria ity brigady eto Sabotsy Namena ity izay manana poste avancé 3 dia misahana ny fandriampahalemana ho an'ny commune ambanivohitra misa 4 ka isany amin'izany ny commune Sabotsy Namena.